Miarabatsika université GSI dia mbola mankalaza amin'ny 17 taona foana tsika. Misy ny tolotra vaovao a, misy ny trano vaovao eo amin'ny Analakely, Sorano a, ambadiky ny station Shell io zany a, misy meuble 3 étages ao a, dia GSI daholo ny ao. Hafa be satria hitantsika daholo na formation modulaire ataona zatra, formation continue ary indrindra ny formation spéciale LMD zany. Fa tonga dia licence dia master dia doctorat zany no atao mpianatra, tsy misy tsony hoe aka diplôme intermédiaire zany fa tonga dia izay olona tena voninanao an'izay a licence avy hatrany zany ny premier diplôme. Misy tolotra manokana satria ny fitaovana zany vao tonga vaovao be daholo a, fanentana amin'izay ilaina amin'izany hoe accréditation zany. Afaka manao fikarohana amin'ny mpianatra, misy ny connexion au débit, velatra kokoa ny mpianatra zany, misy ny biblioteka, misy ny laboratoire. Nisan'ny efitra misy hatrany amin'ny 5 natao tena hoe ho à l'aise zany ny mpianatra, sanatria folo hoe ratsy be ny teo aloha fa tsika moa tsy maintsy mivoatra hatrany. Eo ihany koa ny Antaninarenina ho anareo le manomana amin'ny bac plus 2 dia afaka manao licence ihany koa avy eo. Misy ihany ny Ambodifilaho dia misy koa ny any Itosy sy ny any amin'ny bypass. Ny filière-tsika tsy miova fa fito ihany a: multimédia et communication, système management des affaires, droit et relations internationales, informatique de gestion, génie du BTP, dia ny tourisme sy hôtellerie ary ny paramed. Dia miandry anareo zany zay satria misokatra zao ny fisoratana anarana araka ny efa nalazaina omaly zany dia androany ny fisaritana ny bourse d'études sy ny fourniture scolaire zany ho an'ireo misoratra anarana amin'ny 13 septembre amin'ny fidirana test de niveau dia miandry anareo ny université GSI. Diplôme dia habilité par l'état efa nanomboka tamin'ny 14 fanjakana mitondra ny lalana 1949 bara Mesi Presse 2013. Mampiavaka université GSI dia double formation teny azo atao hoe multimédia et communication, génie management du BTP et architecture, droit et relations internationales, tourisme et hôtellerie zany hoe filière anankiray fa spécialité anankiroa avy hatrany no rataovan'ilay mpianatra. Miavaka satria anisan'ny taona voalohany an'izany multimédia et communication zany teto Madagasikara tany amin'ny 2010 taona lasa ary tsy miova fa mbola tsy mitsaha mivoatra ao amin'izay lafin'izay. Misy ny filière mitovitovy na amin'ny Enekatso na amin'ny université Ravava fa miavaka kosa ny GSI amin'ny fananany mpampianatra amin'ny Traikefo ilay nivon'ny université Mpanjakana na eo anivon'ny fampianarana mihitsy zany. Miara-miasa ihany koa amin'ny orinasa malagasy rehetra ny université GSI. Farany teo zao sortie de promotion antsika Fanido tao anatin'le 17 taona dia fiara-miasa tamin'ny gastronomie pizza nandraisany an'ireo mpianatra mivoaka tao hiasa ho aminy. Dia irina fa hitohy hatrany izay fiara-miasa amin'ny orinasa zay satria ny orinasa ny miantoka no avin'ny Madagasikara tsy maintsy ireo tandorantsika ireo zany na nangana orinasa ho anazy andivany aman-dreny na koa hitondra ny fahaizana ny ratoviny eny anivon'ny orinasa. Dia tena manana maizy azy tanteraka ny université GSI ary koa manana ny équivalence eo anivon'ny fonction publique ho an'ireo manao mpiasam-panjakana zany dia misy ny arrêté 747/2010 sy ny 29/378 bar CNEAT. Azo antoka zany zay angamba ny azy-dalazaina manome tokony ray aman-dreny tsy mbola misy mety misy ny tsirairay fa ny raha ny 90 isan-jato zany tsy misy nanenina ny andra teto amin'ny nivonio université GSI. Zay daholo ny fanontanian'ilay ray aman-dreny tonga eto. Zao ny série de bac ny zanakay mbola tsy nalala université mihitsy ny zanakay inona ny toro lalana omenareo dia ao anatin'ireo taranja fito ireo zany tsy maintsy misy ny fanentana amin'ilay zanany. Dia manoro zay manoro lalana dia mandinika any an-trano izy satria ny brochure moa zany entiny dia nafinaritra fa androany sady zao dia manisy miverina soratanarina lesinahatra hoe ty ny fanentana amin'ny série ana bac ny zanany.